dia faly miarabantsika manaraka an'ity serasera telo minitra ity indray resaka kely mikasika ny YouTube sy ny fampiasa malagasy an'izany no resantsika androany taorianan'ireny fitombitan'ny filoham-pirenena reny dia betsaka no teny hoe tsy aloha ve any amin'ny TVM any amin'ny RNM nanaovana an'ireny resaka ireny mba hoen'ny rehetra satria vitsy dia vitsy ihany no mijery ny YouTube any malagasy amin'ny lafiny anankiray dia marina izay satria tokony hoen'ny olona rehetrarehetra ny fanazavana raharaham-pirenena izay ataon'ny filoham-pirenena tokony hoe andeha foana amin'ny TVM andeha amin'ny RNM izany hoe amin'ny haino aman-jery takatry ny rehetra kanefa na izany tsy izany dia misy ihany koa ireo olona izay tsy mahita RNM sy tsy mijery TVM izany intsony ary misy mazava ho azy ny olona aty ivelany izay amin'ny internet no mba hany ahitana ny vaovao any Madagasikara ka amiko izany na dia hoe misy ara ny any amin'ny TVM sy ny RNM dia tokony tsy hajanona ny resaka YouTube satria betsaka ihany koa no mijery an'izany marina fa hoe mijery YouTube malagasy dia hira ny tena jereny ireny hira malagasy ireny sy ireny tantara pirate ireny mijery enao misy hoe misy mpijery arivo roa arivo isan'andro ilay izy zavatra mahafinaritra izany fa manomboka ihany koa nefa mivoaka tsikelikely an'izay drafitra izay ny malagasy betsaka ireo fa manomboka mijery resaka ohatran'izao mijery resaka lamaody na dia hoe ataon'ny malagasy ary amin'ny teny malagasy ary betsaka ihany koa mijery resaka atsikana fitsotra fotsiny amin'ny teny malagasy izany hoe efa tsy voafehan'ny hoe hira sy tantara fotsiny izany sisa ny YouTube ary ohatra ka jerevanareo ity statistika kely ity dia mahagaga fa any Madagasikara ny anahako manokana zao dia ny any Madagasikara no betsaka mijery ngamba ny hoe amin'ny hoe lafiny hoe miteny malagasy ny manontolo ilay izy na eo koa ny hoe miresaka ny zavatra iainan'ny malagasy fa dia mahagaga anahako hoe any Madagasikara no be mpijery kokoa fa tsy ny aty ivelany izany hoe mampiasa internet ny olona any Madagasikara rehefa ilainy dia mijery YouTube izy mety hoe mbola vitsy fa midika izany fa efa mitombo mibetsaka tsikelikely izy ka izay ho ny sorako ny filoham-pirenena tamin'iny resaka iny fa ny zavatra efa nangatahako tamin'iny dia hoe tokony hataty demokrasia tokoa izy tsy hanidy ny commentaire amin'ilay YouTube tsy laozan'izay mamarara aloha tsy maintsy izy foana ny olona izay ametraka teny tsy voahevitra vokatry ny atezerana sy ny sisa fa nireny azo fafana fa eo kosa nametra ny olona hevitra mafonja ihany koa dia tokony tsy hidiana izany ilay commentaire izay izany ny zavatra kely amin'ity androany amin'ity harivariva ity fa misaotra antsika rehetra izay nanaraka n'ity serasera telo minitra ity dia manome fotoana antsika manaraka indray tapitra hatreo angamba ny resaka politika sy YouTube ny fitoam-bita iny izay milaza endrika fotsiny fa hiditra amina votoatiny amin'izay sika amin'ny manaraka dia mametraka veloma antsika rehetra indray